Ny mety tetry ny andro eny Andramasina ny alakamisy 4 febroary amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 5 febroary 2024 amin'ny 9 maraina. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est, anorana tandrifin-drahona manakaiky ny Cap d'Ombre. Ho maina amin'ny ankapobeny ny ankafa, ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa izany any amin'ny tapany atsimo ka ho 5 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia iray faingo 5 hatramin'ny 2 metatra. Ho any Cap Est hatrany Manoro, ho maina ny andro, ho avy avaratra amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahery be ny ranomasina ary ahery manakaiky ny Manoro. Ny haavon'ny onja dia iray faingo 5 hatramin'ny 2 metatra. Ho amin'ny Manoro hatrany Tolaniaro, anorana ny tendrony atsimo amin'ny fiandohan'ny fe-potoana fa ho maina kosa ny andro ny atoandro. Ho maina ny amin'ny faritra sisa mandritra ny fotoana rehetra. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, hatratra 5 hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora manakaiky ny Tolaniaro. Ahery ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia efa metatra fa hidina miandalana rehefa manakaiky amin'ny fiafaran'ny fe-potoana. Ho any Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie, isy ny orana ateraky ny rambolay rivodoza Eminaty. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 15 kilometatra isan'ora kosa indraindray, fa hena miandalana izany no nitazaky ny rivotra amin'ny faritra rehetra rehefa amin'ny faran'ny fe-potoana. Ahery ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia efa metatra fa hidina miandalana rehefa makany amin'ny faran'ny fe-potoana. Ho amin'ny morontsiraka Andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, anorana matevina indraindray. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora, hatratra 15 kilometatra isan'ora ny tendrony atsimo amin'ny fiandohan'ny fe-potoana. Ahery ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 3 metatra fa hidina tsikelikely izany makany amin'ny fiafaran'ny fe-potoana. Ho an'ny Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anoram-baratra. Ho avy avaratra ny fitsokan'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora, hena miandalana izany makany amin'ny fiafaran'ny fe-potoana ary anonja be ny ranomasina. Ny haavon'ny onja dia iray hatramin'ny 1.5 metatra, hatratra 2 metatra ny any amin'ny tapany atsimo. Cap Saint-André hatrany Analalava, anoram-baratra. Ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 5 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora amin'ny tendrony mandritra ny fiandohan'ny fe-potoana. Hena 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora izany rehefa atoandro ary ho avy andrefana. Ho avy andrefana kosa ny amin'ny faritra sisa ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny iray faingo 10 metatra. Amaranantsika azy Analalava hatrany Cap d'Ombre, anoram-baratra. Ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia iray faingo 10 metatra fa hidina miandalana izany rehefa makany amin'ny fiafaran'ny fe-potoana.